Araka ny fotoanan'ny fanomezana tompoko lasy tompoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takarivan'ny talata faharoapolo ny volana janoary ity. Manasanao ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ary manolotra ny arahaba. Omba ampirarintsoa ihany koa isany hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ny fiomakomanana samy hafa amin'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena vaovao Andriamatoa Rajaonary Mampianina amin'ny toerana tokony isy azy dia amin'ny toerany maha-filoham-pirenena zay na ny investiture hoentina amintsika ihany koa ny faneho-kevitra samy hafa makasika izay fametrahana ny filoham-pirenena vaovao izay ary ny tontolon'ny fahasalamana ny fianaky ny aretina pesta etsero sy ny fianaky ny fako manerana ny renivohitra Madagasikara. Ny sabotsy 20 ny volana janoary avy zao no tontosaina etsy amin'ny kianjabeny Mahamasina ny fianianana sy ny fametrahana amin'ny toerana maha-filoham-pirenena n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina efa miomakomana fatratra ho amin'izay ny tompona andraikitra isan'ambaratongany tamin'ity androandroany ity moa dia efa nisy ny fivoriana izay niarahan'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny teo anivon'ny HCC tetsy Ambohida. Vola Ravavo no mitondra ny antsipirim-baovao Tsirako Torson kosa nakany sara. Naharitra teo amin'ny manodidina ny ora 3 ny fihaonana teo amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny voakasika amin'ny fianianana sy ny fametrahana amin'ny toerany maha-filoham-pirenena n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina izay ho toto-saina eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Anisany anatrika izany ny filoha voafidy Rajaonary Mampianina. Ny filohan'ny HCC Rajaonary Von Michel izay hitarika ny lalonana amin'ny sabotsy ho avy izao, ny filohan'ny CES ny avy amin'ny ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny raharaham-bahiny, tompona andraikitry ny filaminana ary ny avy amin'ny fahefanan'ny tetezamito izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fanomanana. Anisan'izany Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana, mpanolontsaina manokana amin'ny filohan'ny tetezamito. Raha ny nambaran'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana dia ankoatra ny tompona andraikitra malagasy sy ny vahoaka malagasy dia isy ny olo-mpanjakana vahiny maro avy eto Madagasikara anotrina n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Moa zany ny fanasana ho an'ny olo-pirenena malagasy, ny tompona andraikitra malagasy sy ny vahoaka malagasy ray manontolo ary tsy maintsy atao anatrehan'ny vahoaka ny fianianana ataon'ny filoham-pirenena vaovao fa izy koa ny vahiny avy any velany ary dia manateny sika aloha mbola tsy fantara marina izy any tena ho avy manateny sika fa dia isy vahiny olo manakaja ambony toy ny hoe filohana repoblika mihitsy filoham-panjakana izay ho avy amin'io asabotsy io. Mbola tsy tena fantara le satria miandro zany ny valiteny rehetra avy any. Misy maromaro izy aloha ny hoe mety efa ho tonga aloha tsy fantara moa za tsy samy teny hoe firy na firy fa dia misy maromaro ihany nasainy zany indrindra moa zany ny OMS SADC, ny OMS Commission de l'Océan Indien dia reo organisation internationale koa zany ohatrany hoe ny Union Africaine, Union Européenne sy ny Nations Unies mihitsy zany. Ireo kandida roa amin'ny telopolo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia asaina avokoa amin'ny fianianana filoham-pirenena vaovao. Anisan'izany ny Dr Jean-Louis Robinson. Tsy ao anatin'ny fanasana anatrika ny lanonana kosa ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy ao anatin'ny invité aloha izy sahako milaza an'izany fa nivady ny invité. Ary ny candidat Jean-Louis Robinson ny candidat présidentiel rehetra invité daholo. Araka ny fantatra dia hoentitra ny fitandrona ny filaminana mandritra ny lanonana fianianana izay ataon'ny filoham-pirenena vaovao Rajaonary Mampianina ary ny alakamisy ho avy izao no anomeny atsipiriany mpitandro ny filaminana. Dinika ny karakarana ny fizotra ny investiture amin'ny sabotsy. Mikasika amin'ny famindram-pahefana eo amin'ny filoham-pirenena vaovao Rajaonary Mampianina sy ny filohan'ny tetezamito Andry Rajoelina. Ny fandaharam-potoana mipetraka dia ny zoma maraina ho avy izao no anatotosana izany.